noely ny filomarika ravalomanana sy ny ankohonany noely pifaliany satria nozaraina nanomboka omaly ny fanampiana ho an'ikeretany atsimo fankalazana ny fetiny noely nangingina noho ny tsy fananam-bola tatitry ny fetiny noely vokatry ny ady sy ny fifamonona ny trangabetsaka indrindra na hiditra hopitaly tomboko lahy sy tomboko vavy dia mbola mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao sabotsy fahenina amin'ny 20 ny volana Desambra ny taona 2024 tonga soenao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manolotra ny araba ombam-pirarintsoary manasanao sady anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany somary iompana bebe kokoa amin'ny fankalazana ny fetiny noely ny fampahalalam-baovaontsika ao amin'ity alina ity ka anomboantsika izany ary dia teny amin'ny FJKM Amerika Sinina ny filomarika ravalomanana niaraka tamin'ny ankohonany no nivavaka tamin'ny andro ny noely feno ipoka moa ny fiangonana tamin'izany ary nisy ihany koa ny afatra izay nentin'ny filomarika ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany Asinandria Malala Manora Andre Malala zava-dehibe ho an'ny kristiana ny andro noely raha ho an'ny ankohonana marika ravalomanana dia tena amin'ny FJKM Amerika Sinina no niara-niombom-bavaka tamin'ireo mpino izy mianakavy kely niavaka ny fankalazana noely ho azy ireo satria nanomboka omaly ihany koa ny fizarana ny hafaliana sy ny fanampiana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy tratra ny kere any atsimo Madagasikara. Ny fifaliana lehibe hoantsika rehetra ho amin'ny tontolo izao inona nomezon'Andriamanitra iray toana mba tsisy very ny masy fanana fiainana koa dia isaorantsika izy manaraka dia tafaonety tsy mety rahantsika manaraka koa fa ny andro krismasy toy izao dia andro mpianakaviana ho anahy manokana dia tilazanareo ny Kenya nanao famantarana filazana ary nanao antso aho hoe ny fankalazana ny anniversaire tamin'ny Desambra teo dia atao manampiana ireo namantsika tafan'ny kely any Antsimo fifaliana lehibe hoany milazanareo androany fa androany ireo mily avizana rehefa tany dizara ireo fanomezana dia nomena dia mba azo fitoneniko izany keo reo tokatrano sahirana tsy manakatoko hoaniny tafan'ny kely any Antsimo any izany izao eo amin'ny 4 kilomètre mialana tsy ampany tsy anatikokopartika any ampany miantso ao izy tsy maraina tsy afaka minony zay fa manatanteraka le fizarana le fanomezana zay naterina tany miady tena isorana lehibe dia lehibe ho an'ireo malalan-tanana sy le namaly miantso fa tena entana fa niterina entana tameo vakopetraky mazetinareo no nentina retina ary tonga asa matsara izy totan'Andriamanitra fifaliana lehibe tokoa ho anahy manokana ho antsika rehetra ny mizara zany hoe mba ho an'ny namana ho an'ny mpiarabelona ho an'ny mpiray tanindrazana tsy manakaniky ho anina izany dia toy izany ataontsika tena fifaliana tena izy ahafahantsika mizara sy miara mifaliana amin'ny hafa tena afana oeamoevina afana satria nahoana dia fanadify androany dia vaoandro izy na 6 andro mandeha fa androany izy vanatanteraka amin'izy dia mbola velondraiky ray hoe mankasitraka ary izy olona zay nanakany zay délégation mafy mafotsy satria misy ny avy atetanareo misy ny avy any misy ny avy any Atoliara dia mifalinana isika andro tokony andinihan-tena ary andro himpanjinana ny ho avy ihany koa ny andro ny noely nisy araka izany ny afatra mafonja avy amin'ny filomarika ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy dia raha nitoteny koa isika dia tolaza tokoa zany fa hoe isika no mitady an'Andriamanitra Andriamanitra no mitady antsika satria resena lailahy ery miazakazaka be dia sesana sokisoka na fiangonana tafiditra teo izy averina ino izy faly izy tena faty izy dia zay matonga hoe andro anankiray ahafahantsika ampaneo zany fifaliana tena izy zany marina fa anatin'ny fotoana afaketsika zay tena manahirana koa tsy afaka fanoa koa izy pasteur koa tsy afaka fandray tanana dia eto zany mampita anareo hoe zarao ambarao manao tsara
amin'ny alalan'ny feo fa dia tena fifaliana tena vokatra tokoa natanterahasika ny asa izany ka dia miarahaba ny vaovao malagasy rehetra miarahaba antsika rehetra amin'ny fatiavany krismasy fifaliana ity satria andro anankiray ao anatin'ny taona izay indrindra fa sika kristianina fonona kristianina na ny hafa fonona ihany koa ary dia miara-mody fifaliana amintsika mankalaza izany faterahan'ny mpamonjy izany ka dia manitra tokonteny rehetra ary mahalala izay mahasoantsika hoe ombantsika malakariva anatanteraka izay mahasoantsika na ny fikasana na ny asa izay ataontsika totanteraka soamatsara raha tsy ahevina dia ireo fanomezana azon'ny filomarika ravalomanana tamin'ny tsingeritaona naterahany ny 12 Desambra lasa teo ireto nozaraina ho an'ireo tratrany kere ireto. Araka izany ary dia dontosa soamantsara omaly ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny antoko TQ Madagasikara sy avy amin'ny vondrony RMDM ho an'ireo mpiray tanindrazana amintsika tratran'ny kere any atsimo any. Ny filomarika ravalomanana raha teo izay efa nampanantena fa ho atokany manontolo ho an'ny fanampiana ireo tratran'ny kere any atsimo ny fanomezana izay azony nandritra ny tsingeritaona ny 12 ny volana Desambra teo. Mitatitra amintsika ny makasika izay tany an-toerana ary Germain Nomenjana ary sy tokatra marola. Mpiasam-bahoaka ny filoham-pirenena. Izy no ametrahany vahoaka ny fitokisany, anatsara ny fiainany. Rotaona nitondrana ny filoham-pirenena ankehitriny. Ahoana marina ny fiainam-bahoaka. Kilometatra vitsy miala ny komina Betioky atsimo. Toy izao ny zava-misy. Eny, rano maloto isika. Kanefa dia tena fahasambarana ho an'ireo mponina manodidina eto no manana rano toy izao sy mantsaka eto amin'ity angondrano ity. Tsy fanagnanay rano ia inomanay ity anio fa tsy rano hinaly toa rano teraka avy boaka agny avao ia tantezina mitoagna eto. Zahay nany toy ankaragna anio lefa itiagna avao inomanay hangalaka ia zahay te lavy sy tirano zahay eto itoy eo amin'izay aleo minogna avao lo fotaky toa mpa hangalaka rano ia zahay tsy manapompi mankarary fe homba ia zahay hangalaka ia fa io avao fanay fantaay ty horety mizoanay fa lefa zahay nao minondrano zahay ho zahay kane tsy rano fa fotaky tsy trampo ay kere rahay fe lafa mandeha azy fa fijaliagny lefa io avao ka inoma sakafo hetaheta ay irano tia hetaheta ay. Ny tena nahatsikaiky nandritra ity fotoana ity dia ny fitsoahany ireto ankizy andeha atsaka eto raha vao nahitanay nijanona ndao hitsoaka hoy ilay vavikely fa misy vazaha ireny ary tsy nety ny fanakaiky taminay sy tsy nety nakany siny izay natsakany izy rovavy teto na ny rano madio izay natolotra azy ireo aza saika tsy niraisiny. Mazava minarao madano vazaha halana avao galafa baka mandana mizana. Kilometatra vitsy miala ny komina Betioky atsimo no ahitana ireo trango ireo araka ny fanambara teo. Raha ny fanadiadina izay natao hatrany dia mivarotra manga masaka no ataon'ireo ankizy mpianatra ety amin'ity faritra ity rehefa riva ny andro mba hahafahana vidy fitaovam-pianarana. Ao anatin'ny distrika Nampany ity tsy dia antsika ity. Izao no mahazo ny ankizy aty. Kere no alalan'ny maro azy. Ny ray aman-dreny tsy manadino ny zanaka izany na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Krismasy ny andro ka tafiditra tao anatin'ny fikasan'ny filomarika ravalomanana amin'ny fanampiana ireo mponina sahirana aty atsimo izany. Rano, menaka, voamaina, akanjo sy ny sisa. Ireo no fanomezana avy amin'ny filomarika ravalomanana ho an'ireto mponina tratry ny kere ireto. Mba ho fampitovizana ny vahoaka malagasy no antony nanaova ny filomarika ravalomanana izao fanampiana izao, indrindra fa ao anatin'ny fetin'ny krismasy izao. Raha tsy ahivina dia fanomezana azony tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany filomarika ravalomanana no nalefa sy natolotra ho fanampiana ireo tratry ny kere aty atsimo andrefana izao. Fitsidiana tokantrandro ho an'ireo izay tsy afaka mivoaka intsony
no nanomboan'ireo iraka na natanteraka ny fizarana. Tsy misy rano, kere. Izaho tiaka mitologna hiady. Fa ety homba ia fa nengai raha ia mitiky bebe ety neto ana mifinty. Eka, Baba zao mamono. la ka zay ny avianay atoa io le baba. Amin'ny andro fety toy. Eka. Président Ravalomana ty arnao sary toy. Nandefa raha ho anao toy ty anakinao. Ny raha ny bakany handay raha toy ho anao. Salama geza nakala. Miafa tsy manadino izy am'izao krismasy zao miarahaba tratran'ny krismasy. Président Ravalomana. Président Ravalomana. Tsy manadino izy de manolotra sakafo. Sakafo toy ny vary, paty, menaka, savony, siramamy. De vao maina. Ty koa ny rano. Rano. Ya. Makahani betul kirano tu macam kau macam cara dah. Salam ala parera. Rera tsy minon-drano. Kere. Kere. Atao akory zao. Atao akory. Mekan. Menkany. Aky. Itoy ty anaky lahinao nalefa président Ravalomana baka Antananarivo. Eka. Ontroninay nanday sakafo anao fa hainy fa kere ato io. Eka. Ka tsy manadino anao zao i amin'ny andro Noely zao, Krismasy zao lahy. Intuit finday ny bakany. Natandesiny anaky lahinao. Misy vary. Misy vary akato, misy siramamy, misy paty, misy menaka. Eka. De ty koa ny rano. Rano. Malindrano. Niafatra président Ravalomana de tsy manadino izy. Tsy manadino vahoaka malagasy. Indrindra fa nareo aty atsimo. De manolotra an'izao fanomezana zao amin'ny krismasy. De minana finaritra, masotomana. Misaoty le niaby ny raha ny Ravalomana. Eka. Ya. Ornani. Manao kory anao atoa lahy. Ode. Ona nene. Siloky. Zahay lavitra. Tsy manay kory atoa. Tsy manay. Siloky manao kory koa le ty marandrano. Kere. Marandrano, ty lavidrano. 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 Eka ka ity misy rano no sakafo nampandesiny président Ravalomana. Pita anaky lahinao baka Antananarivo any ny rano ho antsika antimo atoy. Fa mahataro antsika i amin'ny fety Noely zao. Nampanday rano satria haintsika marandrano, nampanday hany satria tsy Ty kere. rano jiaby ty. Tsy manambalik anao manany tsy minon-drano ity. Tsy minon-drano? Vida. Kere. Eka zay mababa ny avianay etoa io igny ty rano lahy. Ano ana hita zao. Ao. Muda bana yo. Salamat yako. Tuati bawa kanao. Nanggagenao. Zarahe. Nakuchukua. Simana. Tikitike na otori. Maraming salama. Kere. Eka. Amin'ny fety ty zany andeha naniraka anay fety iraky ny baka Antananarivo any nampandaisy ny raha ho anao. Natao toy ny sakafo hanaova fety amin'ny krismasy Noely zao. Le ny volana andapanday hafatsy bakany hoe tsy manadino antsika vahoaka malagasy. Zay fa mahatiaro antsika avao i ary mieritseritsy sanandro ty raha ataony hahasoa antsika. Zay iretoa zany miaraka amin'ny rano toy nareo aty marandrano ingo ty rano mamy fa tsy rano boka nampandesy ny lahy de mantotoa ny sakafo de mirary fety sambatra koa. Taorin'izay dia niroso tamin'ny fizarana ireo fanampina ho an'ny rehetra ny ekipa ny daty ny 5 ny volana Desambra omaly. Nisy ny afatra avy amin'ny filomarika Ravalomana ho an'ireo vahoaka ireo. Amizao fahatongavany fanampina ara-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy aty amin'ny faritra Andro izao.
dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa dia mahay mandahatra tokoa izy fa dia nataony mifanojo amin'ny fankalazana ny krismasy zany koa dia miarahaba anareo rehetra tratry ny krismasy aho efa nambarako foana fa tsy manadino ny malagasy mpiray tanindrazana amiko aho raha mankalaza ny tsingeritaona naterahako ny 12 Desambra teo dia nanapa-kevitra fa anampy ny vahoaka aty atsimo izay tratry ny kere nanapa-kevitra ihany koa aho fa ny fanomezana rehetra dia atolotry manontolo ny vahoaka sahirana aty amin'ny faritry ity daholo tonga soamatsara ireo ka mananteno fa samy azo ny anjarany avokoa ireo malagasy mpiray tanindrazana rehetra tokony hisitraka an'izany averiko eto indray fa raha mbola misy fahasahiranana ny malagasy dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra aho entiko mandray anjara amin'ny fanampiana samihafa ho an'ny vahoaka malagasy isaorako ihany koa ireo malala-tanana rehetra izay namaly ny antso ka nandray anjara tamin'ny fanomezana fa dia mariky ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy tokoa izany isaorana manokana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fizarana ireo fanomezana ireo manaova fety sambatra ombantsika hatrany ane Andriamanitra Président Marka Ravalomanana nilamina tanteraka ny fizarana satria efa nisy nilamina matipaika noentina nanatanteraka izany samy nahazo ny anjarany avy amin'ny filoha Marka Ravalomanana avokoa ny vahoaka rehetra teto amin'ity toerana ity teto raha iamandreninay ny filoha Marka Ravalomanana ary tsy adinonay izao ataony izao hoy ireo mponina tratry ny kere nisitraka ny fanampiana isaotranao raha président Ravalomanana nagnome sakafo Noël tsy nanadino anao fa nitsinjo anao miandro hamayagna miandro fety zao saotranao président Ravalomanana mba magnatsiaro anay mizoandro Noël zao izao dia misaotra indrindra ranao président dia misaotra indrindra bevata hafaliandro tsy ombetratra ro andesinay amin'izay fitondrana anay zay avy eto zay mboe tsy manadino anay ty Ravalo tsy diso anjara ihany koa ny CSBT teto antoerana nandritra ity fotoana ity raha ny fanazavana dia isan'ny olana atrehany ito-pahasalamana eto amin'ity toerana ity ihany koa ny tsify sy ny rano ankoatra ny fitaovana maro samihafa mavonjena vatana zay satria etoa tena tsy misy le rano mihiny somana tena mahazo manome toky zahay fa olona tena hisitraka azy no hisitraka nyty rano toy indrindrandrindra ireo zay tena zaza tsy ampy sakafo zay mitakatra krenasy eto amin'ity toerana ity resaka rano aloha voalohany tsy misy ny CSB tsy CSB ihany nefa nandro fokotany manodidina tsy misy aby nitarika ity fotoana ity tety antoerana moa ny sekretera jeneraly ny antokotimy ny mpandrindra nasionaly sy ny mpikatroka ty Matoliara ary ny RMDM na ny rotoben'ny mpanohitra faly miarahaba ny vahoaka malagasy ray manontolo natratra ny vaninandro androany dia ny fankalazana ny andro krismasy dia mirary soa ho an'ny isa-tokantrano sotra n'Andriamanitra lehibe koa fa vita androany ny fitsinjarana ireo fanomezana natokana ho an'ny vahoaka sahirana ty atsimo ny toerana nanaterana an'izany dia tao amin'ny distrika Nampania sy distrika amin'ny Betoky atsimo izay hita fa tena vahoaka sahirana tratra ny kerea ary misy olona efa 3 andro ny andro rano hosotrona mbola tsy nahazo rano hatramin'ny andro rano fa dia miandro fotsiny marary ao an-trano
zava-dehibe ny fotoanandroany satria nahafahana nanampy nireo vahoaka malagasy sahirana kere aty atsimo reo zay isorana be dehibe tamin'ny fahafoizana nataon'ny président Marc Ravalomanana nanolotra ny fanomezana rehetrarehetra nentina nozaraina ho an'izao vahoaka sahirana aty atsimo zao makasitraka indrindra hony tamin'ny fihetsika nataonao sorana be dehibe ihany koa ny ekipa rehetrarehetra indrindra ny team Tuleara niaran'ny Sala ny ekipa rehetra ny délégation avy any Antananarivo soratra antsika rehetrarehetra afaliana tsy ompitratra no tazana tamin'ireto vahoaka sahirany kere ireto nahazo ny fanampiana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana izay fanampiana tsy nangatahana tany ivelany fa erim-posy fandeferana dia tena mbola miaina anaty fahasahiranana tanteraka araka izany vahoaka malagasy raha reny fa radiadiana ny entiny Germano menjanahary ireny mbola tsy mivaraka izany ny olany kere fa tsy ny any atsimo ihany fa dia mbola tafalatsaka anaty fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy eny na ny teto andrenivohitra aza miaina amin'ny zavamisy hoy ny fitenenana izay fa toy ny ahoana ary ny nankalazany olona ny fetiny Noely tamin'ny andro ny omaly nanao fanadiadiana teny rehetra teny iravirazafy mahenina sy tahiry ny aina ny ena ny fahefa-mividin'ny malagasy vokatry ny Covid-19 sy ny amehana ara-pahasalamana kely ny fidiram-bola isan-tokantrano nabetsaka aza ny entana mitobaka eny an-tsena ny mpividy no vitsy ny andro fety ny zaza nefa tsy malala tsy misy amam-bolana maromaro ny tokantrano ireny hoe fananomana vola hiatrehana amin'ny fety Noely sy ny farantaona kely ihany anefa ny ampelantanana raha oharina tamin'ny taondasa hita hoe ohatrany tsy dia tsara zany fankalazana anazy tamin'ity satria nisy ny confinement tsy afaka nanomana be tena maina be tsisy fanomanana mihitsy tsy fisiam-bola iaraha mahita le fiainana amin'izao tratran'le Covid tamin'ny taloha zao misy vola dia mandeha maraina be dia misakasakafo aty dia mampilalao zaza boaka be ohatr'izany fa amin'izao tena tsisy dia zay tsy mitovy nahitahita vola kely nandritran'ny 2 semaines dia zay somary sarotsarotra kely dia mafy vidim-piainana angamba amin'ny manana zaza anay dia tsy maintsy miezaka manokana teti-bola foana ahafahana manoko ny atrehana an'ilay krizy aloha mafimafy satria be dia be zavatra tsy afaka natao fiainana nefa tsy maintsy mandeha dia miezaka miatrika iny moa tsy ny tena reny ny atrehana ny zakan'iny fa ny olon-drehetra dia tsy maintsy miezaka foana le izy aloha zany hoe fanomanana aloha zany tsy dia any loatra fa le karama mihitsy zany zao nefa tsy dia misy mihitsy samy nanana ny fandaminany kosa ny teny anivo ny fiangonana tsiraray avy nandritra ny fankalazana ny fetiny Noely omaly nisy ny fidiran'indroa tony tao amin'ny FJKM Kristivelona Andavamamba voazy hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra efa niloavan'ny herinandro sambatra moa zao fankalazana zao nanomanana ny olona hitsena n'ilay mpamonjy hahita ilay mesy dia rehefa voamana tsara izy dia tonga somatsara noho ny fitarian'ny fanahy masina niditra indroa ny fiangonana tsy nahasaka anazy ny karazana aretina rehetra satria ny fiangonana dia nandray ny fepetra rehetra amma misy ny geste barrière dia najaina daholo zany ary dia tonga maro fiangonana mba tsy sinny hoe fisavorotahana be na tonga ny hoe miditra indroa dia ny fijirana voalohany sy ny fijirana faharoa dia voatsinjara tsara ny olona ary ny sitraka sy ny aina tanteraka tao anatin'ilay loahevitra ny vozinay hoe krismasy mahafinaritra be raha izay ary ny teto andrenivohitra dia naoraka kosa ny fankalazana ny fetiny Noely tany Ambatondrazaka tany andro ny omaly tsy voaza nefa ny fepetra ara-pahasalamana sy ny lamina napetraky ny prefecture tany antoerana satria dia ny komity mpanoana ny fitondrana mihitsy no nitarika ny famiriam-bahoaka ny Andrianarivony MBS Ambatondrazaka tokoa ve ny andro ka samy manao izay tiany atao nandritra ny fankalazana ny fetiny Noely teto Ambatondrazaka tsy voaja ireo fepetra ho fisoroana mba tsy hiparitahan ny Covid-19
ny komity mpanoana amin'ny filohan-kehitriny namory vahoaka kalamanjanina tsy nisy bedy na dia tsy nanaraka n'ireo fipetra ara-pahasalamana azy dia izy indray no ndeha ometsiny raha mirongatra ny aretina atsoatsy eto anivony renivohitra no faritra loatra mangoro raha nitava tamin'ny mpanao gazety ny préfet dia hoe tsy tokony hihoatra ny ronjato ny olona manotrona raha tantika sendra misy nietsika tao anatiny izao fety izao efa fantatry ireo naniry ikarakaran'izany fa tsy ho ataontsika amin'ity ray mitoraka ity ny resaka famiriam-bahoaka lehibe famiriam-bahoaka fa ny azontsika atao zany dia araky ny mahazatra ny aina atao anatin'ny confinement zay hoe tsy mihoatra ny ronjato ny famiriam-bahoaka ataontsika fa tsy maintsy miaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana izany fa mizana todromila tsy misy fa le fepetra fotsiny tsy maintsy tanterahana raha nitazana teto amin'ny laplasy ambatony zaka nefa dia tsy izay velively dia mipetraka ankehitriny no fanontaniana rehefa iza no manao hetsika dia tsy azo ekena ary rehefa iza kosa dia mandeha dahoara araka amin'ny fiteny ety an-tanàna raha izay ary ny anko ny fankalazana ny fetiny noely dia nanahoana kosindray ary ny tatitra ho any ity fetiny noely taona 24 ity hatrany satria dia nahitana fidinany ny olona nahiditra hôpitaly tamin'ity fetiny noely 24 ity mitany tamin'ny fankalazana ny taona 2022 raha ho any hôpitaly HR manokana ny olona nahiditra hôpitaly noho ny ady sy ny fifamonoana no tranga betsaka indrindra nahiditra hôpitaly nanomboka ny 4 sy ny 5 ny volana Desambra teo fanadiadina eo amin'ny sary serindran'ny sary ny Mathieu Prince 70 ireo tranga vonjitaitra nampidirina tato amin'ny sampana fandidiana ny 4 sy 5 Desambra teo tato amin'ny HR ny 70 tamin'ireo no voaterina jaona tao amin'ny hôpitaly ny 15 amin'ireo vokatry ny ady sy ny fifamonoana 70 no ny loza mpifamoivoizana ary 20 no ny loza ny tranga tany an-trano na accident domestique ny ankoatr'izay aretina efa mpitranga ka voaterina ampidirina vonjitaitra na urgence tao amin'ny sampana hafa kosa indray ho an'ny 14 Desambra ray no nampidirina vonjitaitra no ny famamona diso tafahoatra ny siray ihany koa ny trangana famonotena zaza efatra tratra ny fanapozinana ara-tsakafo ny 15 Desambra telo no trangana famonotena telo famamona tafahoatra telo no tratra ny fanapozinana ara-tsakafo ny ohatra tamin'ny heritaona aloha latsaka kely indrindra tamin'ny urgence chirurgicale latsaka kely raha firy nisany ampy fifalaza tao ankehitr'izy raha 920 tamin'ity ny roa andro ny urgence chirurgicale 270 izy tamin'ny heritaona nisy ny fahafatesana nisy anaky telo ny 14 Desambra 10 Desambra koa nisy zany hoe ireo zany marary efa teo ny sasany zany tao anatin'ireo misy hoe trangany niseho ireo zany fa tsy ny mpivarotra amoron-dalana ihany moa no tsy misy asa eny analakely amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ireo tsy nisy ihany koa araka izany ny trano eva natokana ho azy ireo toy ny isan-taona ka manoloana izany indrindra dia velotaraina izy ireo indrindra ihany koa fa ny fikambanan'ireo pakasary eny analakely eny indrindra amin'izao akatoky ny fety izao ravorazafy mahenina sy tahiriny aina mandehandeha miantso-mpandeha sisa no ataon'ny pakasary eto analakely roapolo mahery anefa izy ireo no eto manao izany asa izany dia manjatsy rivoariareo ny sary iray viteny eo mampananosarotra ny zavatra iainan'izy ireo ankehitriny tsy nisy ny trano efa natokana ho azy ireo miaraka amin'ny fitaovana samihafa mahatsara endrika ny sary toy ny isan-taona dia anisan'izany moa misy tantiny tadabe noely izay fanao isan-taona dia anisan'ny izay atao hoe mampihena be da be ny fidiram-bola ny pakasary izay azo lazaina fa mba tsena anankiray mba miantoka zany ny fiainan'ny ireo pakasary izay miantsehatra amin'ity saripika ty zany tamin'ity taona ty moa zany dia anisany anankiray hafa kokoa zany hoe tsy nisy droit moa zany no naloha tamin'ity noho ninona moa zany noho nylay stand zay tsy misy tamin'ity fa isan-taona zany dia misy fandraisana anjara foana droit zay aloha amin'ny commune ny amin'ireny famiatrana an'ireny trano eva zay natokana ho akana sary zay
fa eo amin'ny vavaon'ny fitaterana kosa indray ary dia mbola ny fanaretsaka ny teny amin'ny fasankarana teny ho an'ny androany saika mbola ilarana ihany koa mantsy ny taxi borosy miazo ny faritra fa ny adiadiny eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Sabotsy vita krismasy mbola nitangorona sy ny lahatra toy izao ny olona teto amin'ny fasankarana hiazo ny faritra androany. Ny alatsinainy teo no efa niabesaka ny olona namonjy ny tany amin'ny faritra hatramin'ny andro ny omaly. Vitsy ny taxi borosy ka tsy naharaka ny fahamaroan'ny mpandeha misy aza noho ny veripotsiny. Be dia be ho le mpandeha fa ny tomobila zany tsy maharaka azon'izay tonga any zany tsy dia tafaverina tsisy olona any dia izay misy eto ihany aloha no andraisan'ny olona fa tsy manapa-olona alohan'izay dia misy miverina mihitsy ho an'izay afaka manao transportement hoe mandeha fianaratsoa dia any indray izy mandeha makany izay ohatran'izay. Ny mpandeha tamin'ny faran'ity herinandro ny krismasy ty ny olona aloha dia betsaka ny tomobilina indray raha tsy maharaka fa miezaka foana zany izay no ny asana eto. Na izany azy mbola tsy tafaverina ny faty-antoka tamin'ireny fiboiny ireny ho ny fitarainany mpitatitra. Mbola tsy tafaverina aloha satria ny taxi borosy maty-antoka satria tsy niasana nitsan'izay mbola na tsy niasana zay fa atao ahoana moa fa zay misy aloha dia hoentina mbavaka eo foana izy. Tsy nisy ny fampiankarana sarandalana teto raha ny fanazavan'ny kooperativa trany. 5:03 alina ny miazo amin'ny fianaran-tsoa, 4 alina kosa ny miazo amin'ny morondava ary 5 alina ny makany vangain-drano. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia zava-doza no nitranga tao an-tampon-tanàna ny Nashville omaly maraina satria dia fiara lehibe iray no nipoaka teo amoron-dalana ka zavatra maro no nateraka izany fipoahana izany. Fantatra nandritra ny fanadihadiana ihany koa fa nisy ireo naratra vokatra io fipoahana io. Nzava-ndre maefa Mathieu Prince. Omaly tokony tamin'ny nora sasany maraina no niseho ity loza tao Nashville ity. Fiara lehibe iray no nipoaka teo amoron'arabe. Vokany olona 3 no fantatra fa naratra mafy. Trano maro sy fiara niantsona teo amin'ny manodidina no niaran'ny fahasimbana. Araka ny loharam-baovao avy amin'ny mpitandro filaminana tao an-toerana dia fiesika nininana tao ity zava-nitranga ity. 30 minitra tao alohan'ny fipoahana matsy dia efa natsikaritra ireo mpitandro filaminana fa izy fipoahana hitranga afaka minitra vitsy ka nanentana ny rehetra teo amin'ny manodidina hiala amin'ny trano sy hanalavitra ilay fiara. Mbola tsy fantatra mazava mohatra amin'izao ny tena tompon'antoka tamin'ity loza ity saingy efa eo am-panaovana fanadihadiana no manam-pahefanana ny toerana. Tsy nisy kosa ny ainana fohy. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny fikambanan'ny vehivavy ao amin'ny fokontany Vaovao Mbs. Nisy ny fanolorana fitaovana ho azy ireo fanalana fahasahiranana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Iray amin'ireo fokontany 130 ao amin'ny boriboritany faheny Vaovao. Ahitana vehivavy betsaka indrindra no sady manano tena sy tsy anasany ankamaroany. Ho fanentanana amin'ny fampandrosoana ifotony no tanjona nananganana ny fikambanana. Tanjonanay zany ny ampitsorony le fikambanam-behivavy dia voalohany zany ao amin'ny resaka ara-tsosialy dia ny vinanay moa zany amin'ny taona 2024 dia anangana izahay karazana fampiofanana asa ao anatin'izay fikambanana izay mba hahafahana mampivoatra ny fiainany tsirairay. Nanolotra Vilanym-be, Sikopy ary Sorsy Lovia Manjatony io an'io fikambanana io ny solombavambahoaka sy ny ekipany tim ao amin'ny boriboritany fahenina. Zava-dehibe ny fanohanana ny fikambanana sosialy tahaka izao ho fanampiana ny vehivavy. Zany dia misy vehivavy reo misy tsy mananasy reo misy mpanao asa tanana reo misy amatsaka rano reo misy mamboly reo fa ny azo ilazana zany amin'ny ankapobeny vehivavy tena sahirana ireo vehivavy reo dia izay no anisany anampianany azy zany ao anatin'izay. Ary ankoatr'izay koa dia misy koa ny formation izay ho ampanaoviny azy amin'ny asa tanana ahafahan'izy ireo zany mba miasa mahaleo tena ao anatin'izao fiainana sarotra izao. Mbola miandrandra tolo-tanana ho fampivoarana ny fari-piainana ireo vehivavy mpikambana. Ny fivelomana mpikambana aloha zao dia tsy manam-pivelomana mihitsy mpikambana ka mangataka fivelomana satria ny ankabetsahan'ny mpikambana dia mpanasa lamba, mpikarama isan'andro. Izay zany ny angatahanay amin'ny depite mivady mba hamezan'ny zareo
antom-pivelomana ho an'ireo olo ireo satria ny ankabetsahanay manorina ilay fikambanana sahirana olona sahirana daholo ara-pivelomana mitedavina androany ho anina androany dia mangataka mbola mangataka zany izahay fikambanam-behivavy ny anapiny depite mivady anay ireo fikambanan'ireo mba hijoroanay tsara mba tsy hampareforefo satria betsaka ny efa nahazoazo taona betsaka ny tena hoe sahirana ara-pivelomana dia zay zany mbola mangataka ihany koa amin'izay zavatra miseho zay koa zany dia tena mankasitraka ny andriamatoa todsoa fa tena manao zavatra tokoa izy ato amin'ny fokontaninay Ambohiva. Tombotsoa ny vehivavy sahirana ao anatin'ny fokontany Ambohiva jerena amin'izao fijoroana izao. Dia izay ihany koa ary no mamarana tanteraka ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS moa dia mamey fotoananao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany hatrany mirary farany herinandro mahafinaritra ary ho antsika rehetra veloma tompoko.